Sei allenao ti quelle farà andenao za kumbande we to love tini fazaranao vuai varavaranaao ratsenao no mamu manahira lay tsisy makatona ny tiako idira farana hitafity aminao aombaigny elatrao farana hitafity aminao ao patea hitako ny voninaitrao mafeno tsy fakinarambatra hoe amin'ilay toerana akaikinao ufenu waita tsimyatwe ivuninaitao mataiwe haitu nanifanainao kasiwalala ompiwatsialamin fanateanae Kunyaratu fifa rekuntenau faratina yanau tisos ba avelau awana tuna wenya mnau tisya sakana tivoka nilakanara ntenau farana yitafti yamnau Amilai toerana akaikinao ufenu waita tsy miatre ny voninaitrao mataiwe haitu manifanainao kasiwalala ampiwatsiami fanateama fiainanao mandrakizay naonano iandry tereny fotoana vao ifo iantsoantsony ray fahaizana arena diplôma tsy azaonana
derita mandrakizay fiadarono fantatro fahovonjanao raha misy lasy zao de zao mbola iaho zao sy anao witantsika toy ny masoandro mibaliky ro marinananaky hoay marininao mahery fo zany no tia paraisany ahy miady tsara ny nanamarika tantara aza manay zany nakinilay fifaliana nandanitao oadanao tanora mievitra tompony fotoana misoma morony mandrakizay tsy ampozina satsy vaovao ratsy fona tsy miomana nefa lasy potozay nizanizanye ambavaona isanandro ny famonjena omenanao alaneny nagnay na de lavinao fona tsy oety nalalakory anao fantatro fahovonjanao raha misy lasy zao de zao mbola iaho ny zao sy anao witantsika toy ny masoandro mibaliky ro marinanaky hoay marinanao mahery fo zany no tia mandraisany ahy miady tsara ny nanamarika tantara aza manay zanaky miray aho fifalinany ananitrao raha oavianampo fantatro fahovonjanao raha misy lasy zao de zao mbola iaho sy anao witantsika toy ny masoandro mibaliky ro marinanaky hoay marininao mahery fo zany no tia paraisany ahy miady tsara ny nanamarika tantara aza manay zanaky miray aho fifalinany ananitrao raha fifalinany andanitao fifalinany andanitao fifalinany andanitao raha Social
anarana Jesosy Kristy mitarika an'ity gospel niaraka aminao indray amin'ity takariva be dia rano ity. Manasanao zahay androany hiaraka aminay ilona tanteraka ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra sy ao anatin'ny fiderana. Ndao naiza toerana misy anao amin'izao fotoana izao dia ataontsika hiaraka hitsangana hiankohaka ao anatrehan'Andriamanitra. Amen.
satria tena tiako ianao. Dia mifoniko Andriamanitra atolotra anao saratao anontoko anao satria tiako ianao. Aseho ian'Andriamanitra mifonao fa tena tia azy ianao. Aseho ian'Andriamanitra mifonao fa tsy misy olona na zavatra tianao mihoatra mo Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao n'aiza n'aiza misy ianao dia mbola manasa antsika tsirairay avy aho. Any an-tokantrano any n'aiza n'aiza misy antsika dia mba antsika mbola hiditra misy kokoa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mba antsika mbola anaiky mandrakariva fa izy ilay Andriamanitra masina, izy ilay Andriamanitra tompony hery, izy ilay Andriamanitra mpanao fahagaganjo ary mendrika ny amin'ny fanazy. Varanao, ratse mono mamu manahira
lay tsisy makatona ny tiako idira farana hita fity aminao ao ambany elatrao farana hita fity aminao ao fatea hitako ny voninahitao mafeno tsy fakiny aram-batra amilay toerana akaikinao ufeno waita tsy miatwe ny voninahitao matahiwe haitona ny fanahinao kasi walala ampiwa tsy alamin'ny fanatreanawe nefaingeny tsisy isike tsy anao angano meu fununa marisike ande ambulerando tajanao na andro na alinao amba rekomtenanao faratena ianao jesosy mba avelao ao anaty fanaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mitarika ity gospel miaraka aminao indray amin'ity takariva-be dia rano ity manasanao zahay androany hiaraka aminay ilona tanteraka ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra sy ao anatin'ny fiderany ndao naiza naiza toerana misy anao amin'izao fotoan'izao dia ataontsika hiaraka hitsangana hiankohaka eo anatrehan'Andriamanitra amen. Calor
eny izy hoe tia foko Andriamanitra atolotra anao satria tena tiako anao. Tia foko Andriamanitra atolotra anao sady mba antoko anao satria tiako anao. Aseho ian'Andriamanitra ny fonao fa tena tia azy ianao. Aseho ian'Andriamanitra ny fonao fa tsy misy olona na zavatra tianao mihoatra moa Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao n'aiza n'aiza misy ianao dia mbola manasa antsika tsirairay avy any an-tokantrano any n'aiza n'aiza misy antsika dia mba antsika mbola hiditra misy kokoa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mba antsika mbola anaiky mandrakariva fa izy ilay Andriamanitra masina, izy ilay Andriamanitra tompony hery, izy ilay Andriamanitra mpanao fahagaganjo ary mendrika ny amin'ny
manantenanao teneno avavanao androany hoe Jesosy eo mino anao eo amin'ny lafim-piainako rehetra mino anao amin'ny zavatra rehetra ataoko dia apetrako aminao mifalikisana rehetra mbola ihaka iteny amin'ity arivitsy hoe Jesosy eo mino anao zazy Jesosy ianao dia fotoana tena mety izao satria Andriamanitra tsy avy antsony marina fa mitanota mba hibebaka inona mety karazana olona no entinao teo amin'ny fiainanao inona mety zavatra nataonao tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra fa amin'ny fotoana ianao manantona an'Andriamanitra dia afaka ho purifien'Andriamanitra ianao dia afaka ho diovin'Andriamanitra ianao ho tonga olom-baovao afaka ho ataon'Andriamanitra izay ampadio anao tantara lasanao rehetrarehetra amin'ny fotoana ianao miditra ao anatin'ny valan'i Jesosy dia tadidrio fa foana sy miora-pahory androany manasa antsika tsiraiavy any an-tokantrano any izay mety mbola tsy nandray an' Jesosy na mety efa nandray an' Jesosy ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao fa niverina tamin'ny fanaoanao taloha fotoana izao anavaozanao ny fahaleovan-tenanao ary fotoana izao anekenao an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao indray manasa antsika hiaraka amerina zao araka izao amiko hanolotra ny fonao ho an'Andriamanitra ianao dia tiako raha apetraka eo amin'ny fonao mpanakavananao dia hiaraka amerina zao araka izao tsika mianarana Jesosy raha eo tonga androany
amin'izao takarivam-piderana izao dia tena tsapako Andriamanitra ilay vidy rana anatsaka ao teo am-Kalvary. Indro aray miverina eo an-tongotrao, indro ao Jesosy Kristy miverina eo an-tongotrao. Atolotro anao ny foko, atolotro anao ny saiko, atolotro anao ny momba rehetra Jesosy. Raiso fa ho zanakao, adio mianko rehetra. Ao ka ho tonga olo vaovao ao aminao. Androany Andriamanitra ray dia mivoady eto anatrehany tany sy ny lanitra fa anompo anao ao ary tsy ala aminao mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tadio fa ao aorian'ny fanoloran-tena dia afaka manova tantaram-piainan'Andriamanitra. Ao aorian'ny fanoloran-tena dia tokony ilaozanao izay rehetra fantatrao fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Manomboka izao ary dia efa anisany ilay miray vala amin'Andriamanitra ianao, izay nanavao ny fanoloran-tenanao sy izay vao androany ianao vao niaraka hiditra nanapa-kevitra ho ao am-baran'i Jesosy. Dia ianao tena tenenitra ny Tompo amin'izao fotoana izao hoe Jesosy anao fiainana. Tena atao virisilatra ny any anatinao hoe an'Andriamanitra ny fiainanao. Ninina ady lavovanao, ninina aretinao dia atao virisilatra ny any anatinao hoe an Jesosy ny fiainanao sy ny mombanao rehetra.
anao mandrakariva ny fahatsarana. Dia lazao izy sotra Jesosy
Misotra satria fantatray fa mikasika fiainan'olona maro indray ianao tamin'ity ariana ity. Mankasitraka Jesosy. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao fotoan'izao dia tonga amin'ny fotoana izay ienotsika fampahirezana avy amin'Andriamanitra ary inoko indrindra fa amin'izao vaninandro izao dia tena mila mifampihery isika mpiray tam-po isika tenan'i Kristy. Andao hivavakantsika aloha mialoha ny ienotsika ny ten'Andriamanitra. Raha eo mankasitraka anao izay amin'ity fotoana ity, fotoana izay ionanay aminao indray. Tehiteny izay tahaka ny Samuela hoe mitenena Jehova fa vonona iaino any mpanomponao, sokafy ny fo rehetra, sokafy ny fandrenesana rehetra ary ninona fanahy izay mangalatra ny teny dia potehana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Rakofana amin'ny rahan'i Jesosy ny fotoana rehetra amin'ity androany ity, amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Eny ary ataoko hoe resaka mikasika ny zava-misy angamba no hoentiko androany satria rehefa nivavaka nangataka tamin'ny fanamasina tamin'ity herinandro ity koa dia betsaka ny zavatra ny famafoana fampiresahany samy mpanompon'Andriamanitra. Mety misy mpanompon'Andriamanitra miaino eto zavatra nizarainao tamiko nomen'Andriamanitra ny olona rehetra androany fa mino fa anangana antsika indray Andriamanitra amerina antsika amin'ny famarinana ao anatin'ny fotsika ny tenin'Andriamanitra. Jesosy nampianatra ary Jesosy dia tena nahalala fa zao isy zavatra tsy maintsy hitranga ahazo ny mpianatra ary Jesosy dia anisan'ny tena mpiteny hoe aza manahy. Raha jerentsika fotsiny ohatra ny any amin'ny Matio 9:5-20 dia Jesosy tena niteny mihitsy hoe aza manahy amin'ny ainareo izy izany ny teneniny tamin'ny mpianany fa ho antsika koa izany tenin'Andriamanitra izany androany. Inona ny zavatra mampanahy an'izao tontolo izao? Inona ny zavatra mampanahy antsika riavana amin'izao fotoana izao? Ny coronavirus. Zany ny zavatra malaza amin'izao fotoana izao, zavatra ambetindresaka amin'izao fotoana izao, zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao, izay indraindray n'izao tontolo izao, izay resahana, izay atao ambetindresaka. Fa androany dia ny zavatra tian'Andriamanitra ampahirezana antsika tsiraray avy dia izao hoe mila misafidy isika. Ny fiainantsika dia tokony fiderana an'Andriamanitra. Ary antsika izay mpideran'Andriamanitra manaraka an'izao fotoana izao dia fantatritsika tsara ny atao hoe fiderana fa tena fiainana. Zavatra fiainantsika andavanandro, zavatra iainantsika isa minitra, isa sekondra. Ny coronavirus amin'izao fotoana izao misy mpanompon'Andriamanitra vao narahako voaingana ny fampianarany dia tena nakasika mihitsy hoe ny coronavirus izy dia avy amin'ny hoe couronne ny hoe corona, izany hoe misy satro-boninahitra eo ambony virus io dia tena variana ako rehefa nandinika tokoa hoe tena marina izany satria izao ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ny zavatra omentsika voninahitra, ny zavatra indraindraintsika dia lasa manana fahefana eo amin'ny fiainantsika. Andriamanitra koa dia manana voninahitra, Andriamanitra dia manana satro-boninahitra Andriamanitra ary ny coronavirus dia tena miezaka ataontsika hoe midefie an'Andriamanitra. Izany hoe te hiezaka izy hidétrôner an'Andriamanitra, te hiezaka ny coronavirus hoe mba ho izy ny tena manapaka sy manjaka. Moa ve tsy atserovantsika ny fihetsika izay nataon'ny Losifera tany an-danitra izany zavatra izany. Rehefa te haka toerana izy, te hibahan-toerana izy, te hilahatra amin'Andriamanitra izy. Fa amin'izao fotoana izao dia tena te hilahatra ary te hihoatra an'Andriamanitra aza io arety mandringana io. Ho antsika zanak'Andriamanitra dia niteny mihitsy ny Tompo hoe aza manahy, aza matahotra. Izany ny fampahirezan'Andriamanitra izay omeny antsika androany.
tokony ho fantatrao ny toerana na ny position zay misy anao ny toerana zay misy itsika zanak'andriamanitra itsika dia mampandova ny teny fikasana betsaka miravoravo tanana mety efa manafika any mitokantranony olona mihitsy ny coronavirus amin'izao fotoana izao mety zanak'andriamanitra ianao tafiany zany aretin'izany ao anatin'ny tokantranonao fa mila fantatrao ny position anao ny toerana zay misy anao eto amin'ity izao tontolo izao ity satria ianao dia olona nomen'andriamanitra fahefana ny zavatra tena hita dia izao hoe tsy detroneny ny zanak'andriamanitra tsony ny coronavirus zany hoe ny tiako ambara ao anatin'izany dia izao hoe anjarantsika zanak'andriamanitra no mandrodana io aretin'io midétrone an'io aretin'io amin'ny alalan'ny resaka izay ataontsika isan'andro inona ny zavatra resahanareo ao tokantranonareo ao inona ny zavatra mifamaofao ny atmosfera zay mandeha ao anatin'ny tokantranonao move fiderana fanindraindrana an'andriamanitra sa fanindraindrana ny zavatra zay miseho sy mitranga amin'izao vanim-potoana izao mifampiresaka mpanompon'andriamanitra hoe eny tokoa ilaina ny mahalala vaovao fa rehefa tonga ny fotoana hoe lasa tsy maintsy ianao ataoko hoe lasa abone amin'ny vaovao ianao ka tsy maintsy mareny sofina hoe firy indray maty androany firy indray ny novoaka androany firy indray ny zaozao androany dia mila mitandrina isika riavana ole mpanompon'andriamanitra izay ny fampiresaka izay ny fampahery tao anatina fotoam-bavaka ny teny izy dia taingaina ny fanahy ary tena nakasika ny foko zany zavatra any ary tena tiako zaraina aminao hoe ny teny rehefa misy teny foana mandeha ao amin'ny fiainanao ao rehefa misy teny eny sofinao foana dia misy fanahy mitaingina eo amboniny zany teny zany toy izany nanamboaran'andriamanitra izao tontolo izao mety fanahy tsara io mety fanahy ratsy io nanamboaran'andriamanitra izao tontolo izao ny teny andriamanitra dia ataoko hoe natosiky ny fanahy zay teny zay dia ary ny zavatra rehetra toy izany koa misy teny zay aloky ny vavantsika misy teny zay enitsika isan'andro san'andro mandeha eo misofintsika eo mandeha eo misofintsika eo mety miteraka iny tahotra ao anatintsika na zanak'andriamanitra azy isika dia mila mitandrina isika satria mety hiteraka tahotra hiteraka tebiteby hiteraka fanahina ao anatintsika ny atmosfera zay volentsika ao anatin'ny tokantranontsika ao ny teny izy dia mipetraka ny fanahy izy dia mipetraka eo ambony teny ka rehefa miteny foana ny vavantsika ay icorona zava-misy zany ekena tena zava-misy zany zavatra zany ary miara-miatrika an'izany zao tontolo izao na ny olona tsy manana an' Jesosy na ny olona efa tena zanak'andriamanitra fa inona ny tombony ananako inona ny tombony ananany zanak'andriamanitra tokony tsy hitovy amin'ny olona izao tontolo izao isika riavana tokony mahery isika riavana tokony misy fiainana hafa zay iainantsika tokony mahita fifaliantsika tokony mahita fiadanana tokony azoko atao hoe mijoira ny fiainana zay omen'andriamanitra tsika ao anatin'ny savorivory sy ny korotana eto amin'ity izao tontolo izao ity rahantsika manaiky andro faran'izao ary rehefa tena mandalina ako hoe inona ny tena fiainana tena matoa Jesosy ny teny hoe mitady vrai adorateur izy tena hoe tena vrai adorateur zany hoe tena ny fiainanao ve midera an'andriamanitra miadore an'andriamanitra inona no adoreko inona no adorenao ao tokantranonao isan'andro inona ny zavatra indraindraitsika isan'andro fa zay indraindrainao dia makatoerana eo amin'ny fiainanao lasa manjaka eo amin'ny fiainanao lasa mpanjaka ary zany indrindra ry havana ny tena ilantsika tena hoe mitandrina tsara rehefa te-handrodana fanapahana anankiray tsika dia izao raha ohatra hoe tia resaka coronavirus ity satria tia ny tena zava-misy manerana izao tontolo izao ary tsy afaka mialitsika satria miaina eto amin'izao tontolo izao ny fomba hidetronentsika azy na hoe androdanantsika azy eo amin'io seza zay ataontsika hoe mitirotirona eo ambonin'io seza io izy maka ny toerana tsy tokony hipetrahana izy ary raha zanak'andriamanitra ianao dia mila manaiky an'izany mihitsy tsy toerana tokony hipetrahany coronavirus mihitsy ny eto amin'ity toerana ity toeran'andriamanitra ity anjarantsika ny manongotra an'izany rehefa tsy rarahitsika izy tsy omentsika lanjy izy rehefa
tsy atahoratsika izy ny ataony mantsy dia mampiorooro ary zany mihitsy ny tenin'andriamanitra hoe tena midevolo izy dia tonga tena hoe mierina tena hoe tahaka ny liona mierina mitady izay ho arapany ary tahakan'izany mihitsy ny ty aretiny ity raha vao mierina izy ka tsy feny tenin'andriamanitra isika ka tsy feny fiderana an'andriamanitra isika ka tsy feny fifandraisana amin'andriamanitra isika avy dia mifitsaka isika avy dia matahotra isika fa ny anjarantsika dia mandrodana azy hoe eny misy zany zavatra zany ekeko tena misy zany fa tsy zany no mbetindresako tsy ataoko hoe tsy rarahako zany fa ny azy zao ny rarahako izy Andriamanitra ny Andriamanitra dia Andriamanitra mahagaga ny Andriamanitra dia Andriamanitra mahery ny Andriamanitra dia Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ny Andriamanitra dia Andriamanitra tompon'ny fanapahana rehetra ary mandohalika eo amin'ny avokoa izay rehetra fanapahana mitady hitoetra aka ny toerany izany tiavana ny zavatra tena ilayntsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tsy hoe tsika ny fampiresaka izay mivady dia hoe le izy tsy hoe miseho be mokondoha ny zanak'Andriamanitra tsy izany akory fa mafantatra ny toerantsika isika dia mipetraka amin'izay toeran'izay dia mandray ny fahefantsika isika mandrodana izay fanapahana rehetra mampiororo atsika mety matahotra ny olona feno fiderana ao anatin'ny tokantranonao manomboka izao atakalozy fiderana zay resaka mety hoe vaovao foana mandeha en boucle ao na vaovao amin'ny France 2 na vaovao avy any ivelany ho anareo izay any ivelany dia mety en boucle mandeha ao anatin'ny tokantranonao mety eto Madagasikara dia efa miandry ny lelera hoe amin'ny firy indray izao fa efa miandry indray hoe firy indray izao no nouveau-cas mitondra ino amin'ny fiainantsika izany mety mahafantatra ianao tsy maninona ianao mahafantatra fa aza atao hoe raha ho curieux ihany itsika raha te aheno ihany isika andaontsika tena ngetaeta aheno hoe inona indray ny lazain'ny lanitra androany inona indray ny lazain'Andriamanitra androany inona indray ny ambarany fahamarinana lay vérité absolue ny tenin'Andriamanitra dia vérité absolue ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra anankiray izay tena marina izany satria ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinana riavana ary amaranako azy ny fifampizarana nataonay izy tika tena manery ny foko mihitsy hoe tena izarana azy ijoba ao amin'ny ijoba toko voalohany 10 ao dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe tsy ianao fa ozy izy ny devoly rehefa nresaka tamin'Andriamanitra izy no nanao fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina izay ananany rehetra no tahinao ny asan'ny tanany ka manenika ny tany ny omba manondrany ny zavatra tia ny tenin'Andriamanitra ambara eto izay tena tiako mihitsy hoe tena horaisinao fantatrao ve fa ny devoly dia mahita fa misy fefy manodidina anao misy fefy ny tokantranonao misy fefy ianao naiza le anao dia voafefy ianao ka raha teanao zavatra izy dia tsy afaka miditra izy satria maninona voafefy ianao any amin'ny tontolo ny fanahy dia ny fanaratsy mahita fa misy fefy ny zanak'Andriamanitra inona ilay fefy izay fantatritsika tsara dia ny rahan'i Jesosy Kristy ho anao zany izay manaraka n'izao fotoana izao ka mbola tsy nanolotra ny fonao sy ny fiainanao an'i Jesosy ianao mbola tsy nandray azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao tsy nibebaka tamin'ny fahotanao dia tsisy fefy manodidina ianao tena rehefa manafika ny coronavirus dia matahotra ianao manafika ny zavatra rehetra dia matahotra ianao amin'izao fotoana izao tsika hivavaka fa tary hoe misy fefy ny fiainanao misy fefy ny ankohonanao ny tokantranonao hivavaka tsika riavana amin'izao fotoana izao Andriamanitra mankasitraka anao zay ny amin'ny teninao zay nomenao androany misaotra anao nampiasa androany nampisokatra ny vavako androany zay Andriamanitra dia mifona aminao raha tsy nametraka anao tamin'ny toeranao fa mety hoe ny soloonay ny réalité misy kanefa dia enao dia ambony ny teninao dia ambony ny réalité misy Andriamanitra amin'izao fotoana izao zay dia mametraka anao amin'ny toerana Andriamanitra mampanjaka anao ary mifona aminao zay ny amin'ny teny rehetra nalaoko ny vavanay izay mety manimba ny fiainanay izay mety nahatonga tahotra fanahina tebiteby taty anatinay Jesosy eo amin'izao fotoana izao raha misy olona tena hoe ao anatin'izany aretinay izany raha misy olona ao anatin'ny tahotra sy ny tebiteby dia
tononoko amin'ny anaranao jesosy kristy fa fanamaheriny ao anatiny ary efa voafefy manodidina izy andriamanitra ny ankohonany ny fananany zay rehetra momba azy andriamanitra dia efa voafefinao manodidina miteranao zay andriamanitra manandratra anao zay mankalaza anao zay ianao ihany no mpanjaka andriamanitra ianao ihany nomendrika hipetraka amin'ny sisa fiantrianana amin'ny anarany jesosy kristy no anaovana izany vavaka izany halleloia amen dia misaotra antsika rehetra dia raha mbola tsy tonga ny tompo dia manana tena sy mino fa mbola hifampaherety isika veloma tompoko Alléluia, makasitraka an'Andriamanitra tsika tao anatin'izay fiankoham-panjay misy matoky izay fa mbola vonona trano nareo hiaraka aminay ao anatin'ny fiderana manatokika tsirara ihany izay manefa toerana fianareo dia misalana toerana misy anao dia ndao hiaraka hideranay ao anatin'ny
any amin'ny mpitondra fanjakana ny praiministra ny ministra ny mpitondra fivavahana rehetra ehatra amin'ny mpitondra fikotany ary keretsiara mavaka androandia mangatamandriamanitra ianao mba manome azy ireo fahendreny ahafahana mitondra ny vahoaka malagasy ahafahana mitondra ny mpino amin'ny fiangonana mangatamandriamanitra ianao mba andefasan'andriamanitra ny fanahy masina ny amin'izy ireo mba nobeza vero andreo olona tsirairay avy ireo fa raha ny olona anankiray no mandeha tsy asoloha dia tsy mandeha mitoviny mbola misao an'andriamanitra ianao androany satria mbola manana mpitondra afaka mitondra anao eto amin'izao fiainana izao ivavakitsika raha eo misaotranao zay ny amin'ny fitoana zay mbola omenao anay androany mankasitraka raha iny amin'ny mbola fitiavanao anay omenao fotoana indray izay ahafahana mitondra bavaka any mpitondra anay voalohany amin'izany jesosy ny mpitondra fanjakana mangataka aminao zay ray omeo azy ny fanahy fahendreny omeo azy jesosy ny fanahy masinao mba ahafahana mitondra anay vahoaka malagasy mba ahafahana jesosy mitondra anay amin'ny fahendreny mangataka aminao zay ray amin'izao toezava misy eto amin'ny firenena izao mety nikorontana ny sain'ireo mpitondra ireo jesosy nangatany aminao tonga dia irao ny fananao masina ho any amin'ny toerana izay misy azy tsirairay avy mba hananan jesosy fahatontseny mba hananan jesosy ny fialana mba ahafahana mitondra mitondra bavaka izay jesosy ho an'ny praiministra ho an'ny ministra rehetra izay mitantana ny fanjakana mangataka aminao zay jesosy aoka mba ny fananao masina ny mitondrana anatin'ireny ireny tompo mba ahafahana mitondra anay mangataka aminao zay ray ho an'ny mpitondra fivavahana rehetra ireny tompo no nasafitinao hosolitenanao ety ambany masoandro ety miangatany aminao jesosy dia mehoery izy ireny mba ahafahana mitoro ny filazantsara mehoery izy ireny jesosy mba ahafahana mitoro ny fitiavanao sy ny fahalebiazanao mankasitraka jesosy satria fantatray fa miheivavaka anay ianao satria ianao jesosy mifanteny fa antsoy avy hovaliko ianao antsoy afa za manana zavatra saropatalina zay tsy takatra ny sainao ka androany jesosy zay mangataka omeo fahendrena mpitondra ny tsirairay avy omeo fahendrena jesosy mpitondra fivavahana omeo fahendrena ny praiministra ny ministra mino zay jesosy fa mihe mivavaka ianao ary fantatra sahady fa mandalo amin'ny valibavaka anay zay omenao anay mankasitraka indrindra jesosy io amen sitrakytsika dia mba mbola hitoy favaka hatranotsika amin'ity manaraka ty kosa dia hitondra bavaka manokantsika ho amin'izao firenena zay menatrantsika zao firenena Madagasikara zay tena hinoko hoe afaka ny fiaira ianao mba manana zany firenena zany firenena zay tena hoe misy ny fiarovan'Andriamanitra satria maro firenena hafa zay mety hoe andalovan'ny andro sasany tahakany hoe misy nitahakany hoe zavatra zay nanjany amin'ireo firenena hafa ireo nefa ny firenentsika zay tena hoe arovan'Andriamanitra feny fiarovan'Andriamanitra dia tsy tsaratra nefa tsika ny hoe hitony amin'izany fotsiny fa tena hoe mbola hitondra bavaka tsantsika mba ahafahan'Andriamanitra tena hoe hitoy aro amin'izao firenentsika izao mba tena hoe hiavaka raha sam'izay firenena izao mba tena hoe hisandratra amin'ny firenena rehetra tena hoe araky ny fon'Andriamanitra dia raha sita dia ndao tsika tena hoe hitondra bavaka n'izao firenentsika izao Andriamanitra mbola mivavaka hatrany zay amin'ny fiangonan'ity amin'izao firenena zay menao an'izao firenena zay tena tsapany tokoa hoe feno fomba tanteraka satria tena hoe hitanay ary reny fananay fa tena feno fiarotena firenena izao jesosy ahitana ny zavatra rehetra ahitana ny zavatra mety hoe feno fahatsarana rehetra maro amin'ireo olona zay avy any ivelany makaty amin'izao Madagasikara zao mba hijery ireo arena amin'ny hafa hijery ireo trandraka amin'ireo arena rehetrarehetra zay tena hoe nomeno amin'izao firenena izao tena firenena feno fikatsozao tena hoe feno fitahina feno fomba tanteraka andro azy tsy tsara nabavaka zany firenena zany satria fantatra matozay nofitinao tompo ao amin'izao firenena Madagasikara zay trano am'izao tena fantsa jesosy tena hoe fanofinay ary zay tena hoe tsy menatra amin'izao firenena izao fantatra efa feno fombako manara hitanao toedrana zay nefa hitanay taratra sady jesosy fa
zao ohatra hoe amalamy ampitarivo ny olona maty ao anatin'izay azy nefa ny eto amin'ny firenena tena tsapa ny fiarovanao Jesosy dia hitonona an-trano fa zany fiarovana izany tena hoe hiara amin'izao firenena izao tamin'ny zava-dehibe indrindra firenena mabavaka ihany koa dia rehefa ho avy ny fotoana fampiakarana rehefa ho avy eny amin'ny raolanitra ianao Jesosy dia tena anisan'ny firenena tena hoe akasitrahany fonao zao firenena izao na tsisy malagasy na dia raiza tomboka tsy hoe tsy hiakatra hiaraka aminao fa tena hoe ho avy hiaraka aminao hiakatra manendahatra Jesosy tena hoe afahan'ny fonao zao firenena izao dia misaotra anao manokan'izay Jesosy fa nomenao zao firenena izao dia amin'ny anaranao tsara anaovana isan'ny vavaka Thank you.
Kehitriny kosa ilayntsika dia hivavaka ho an'ny kristiana eto Madagasikara manerana nosy. Isika rehetra dia tsy samana ny fiangonantsika, ao ny fiangonana zola, ao ny fiangonana zandrana, ary maro dia maro ny karazany fa tsy oferantsika. Kanefa izany tsy tokony hoe am'santsika hoe samy makao azy, dia izany no hivavahantsika mba iray tsika tanteraka ny teny Jesosy manao hoe iray ihany tsika rehetra ary hivavaka marina amin'i Jesosy izay fanasy famarinana miaraka amin'nosika loha tsika dia hivavaka. Jesosy misaorana menao ity Madagasikara ity izay ary nataon'ny kristiana ezaka nefa eto antiantsika maro dia maro Jesosy ny fiangonana ary maro dia maro ny kristiana ary tsy mitovy ny anao fiangonana kanefa tanjona ao iray dia iray ihany izay ary misaoventsika Madagasikara, on va vacciner, on va vacciner,
anatranao anyvalindavaka rehetra zay efa omena anao ninirina tolom-bava ninirina fanirina zay natao zay tononona tamin'ity androany ity dia tonono tamin'ny anaran Jesosy fa tsy azo satana atao na inana iny raha kofako amin'ny rano Jesosy teo an-Calvarie zay tolom-bavaka rehetra ny sujet de prière rehetra ny etaeta sy ny vision tsiraray avy na ny tokantrano any na ny eto amin'izao toerana izao dia tonono tamin'ny anaran Jesosy fa tsy azo satana atao na inana iny amin'ny anaran Jesosy tsika rehetra anao hoe amen. Sakanatsi hivokan lakanara Tinanau Farana